misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. fahalymiarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity alohandirantsika ny amin'izany lesona zany anefa dia hivavakasika ny manitra tiana itsara indrindro manokana fotoana manokana izahay ahafahanay mandray sy mianatra ny mahakasika anao aoka tsy ho amin'ny herin'ny sainay no andraisanay an'izany fa mangataka aminao indrindra izahay mba ny fanahy masina iasa ao anatinay amboly zavatra eo mifonay sy ny eritreritray ahafahanay mahatakatra ny tianao ambara mety izy ianao tompo hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fantaro ary reseo. Rehefa nanoratra ny epistely ny faharoa amin'ny fiangonana tao Korinto Paoly dia nahatsapa tokoa ny fiezan'ny satana ifensain'izy ireo sy anodina ny eritseriny. Nanahy Paoly andao ahomby ny fahavalo amin'ny famenonany sain'izy ireo amin'ny fifandirana ny fialonana ny fiafinafonana ny fifampiandaniana ny fanaratsiana ny fibitsibitsihana sy ny fihebefehebona ny fikotranana sy ny maro samihafa. Ny eritreritra voafitaka sy ny toetsaina feno fankahalana dia efa natonga ny Korintianina ihany amin'ny Paoly sy ny asany. Nateo azy izany olan'izany dia natoky hatrany Paoly fa hain'Andriamanitra ny mandrodana na dia ny manda mafy indrindra ao amin'ny saina aza. Tsy azon'ny kristianina atao ny mamela ny eritreritry ny iriorio tsy misy lalakombana marina dia nafaka antsika amin'ny eritreritra izay miazona antsika ho andevy Jesosy. Tsy midika izany fa tsy hiatrika ady intsony izy hatrany ny ady ao an-tsaina raha mbola misy ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy saingy afaka manampy antsika andresy Jesosy isaky ny misy olana vaovao mitranga. Manao an'izay rehetra azony atao ny fahavalo mba hamafy eritreritra manimba sy hahatonga antsika ho voahidy ao anatin'ny fisainan-dratsy mandrakariva. Tsy misy amintsika mankahery andresena ny ady ity. Potika noho ny fahotana ny saitsika, koa mihoatra noho ny fivezezan-tena no ilaitsika mba zahoana mibaiko ny eritreritra tsirairay. Mila hery avy any ambony isika mba hanjavana ny manda mafy izay ahorin'ny fahavalo. Toy ny ahoana moa ny namoron'Andriamanitra antsika? Ho hitantsika izany raha velantsika hanjaka sy hanamboatra indray ny saintsika Kristy. Rehefa mieritreritra aho ka manomboka misaintsaina zavatra tsy dia mahasoa ny fiainako na dia nandiko miaraka amin'i Jesosy dia miato aho ary manontany tena hoe avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny Satana izany eritreritra izany. Avy eo dia mamantatra an'ireo eritreritra manokana izay tsy mifanaraka amin'ny sain'i Kristy sy mifanohitra amin'ny teniny ahako. Rehefa voadiniko tsara sy mazava amiko izany dia indray soratako ilay izy dia manjary mora kokoa ny mifehy an'ireo eritreritra ireo. Afaka mitady vahaolana ao amin'ny Kristy sy ny teniny aho araka ny fitarihan'ny soratra masina dia azoko soloana fahamarinana ny lainga, ny eritreri-drato soloana eritreritra tsara ary ny fitarainana soloana fisaorana.
tsy tokony hisy fotoana akivy zany na ifatoana amin'ny tsy fahombiazana fa fitokina amin'ny famelan-kely ka omen'Andriamanitra sy fananam-paharetana. Toy ny zava-maniry tsy mora mandrakariva manko ny mandrefy ny fitombona isan'andro kanefa hita zany rehefa mandeha eny ny fotoana. Aoka isika ray tsy ho kivy, aoka ifantokany amin'ny tsara kokoa hatrany. Dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe raha fatra-panery ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Amen. Andriamanitra tompo tianay ho misaotra anao izay ny amin'izany tenao zany ampianaro izahay hanatoetsain'ny mpandresy tsy mitady zavatra ho mora atao foana fa fantatray fa tsy ho mora ny zavatra ho hatrehana satria ianao no efa nilaza zany kanefa ampianaro faharetana sy fikerizana izahay ary ny fahaiza miady rehetra hoentinay miady amin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.